kabary dia fitaovana iray natao hampitana hafatra. Izany hoe ny fiainana rehetra iainantsika malagasy raha Madagasikara no tokotany iainantsika dia ny kabary no zavatra manana ny toerana lehibe indrindra satria ho an'ny mpifankatia dia nisy kabary ny fanomezana vao afaka ny famboraka ny tao-po ny olona anankiroa mifankatia. Fa ho an'ny mpisehatra ao amin'ny fitondram-panjakana dia misy kabary natao andraisan-dahatra ny olona hifidy ny tena zay vao tonga eo amin'ny toerana ny olona iray nirotsaka ho fidiana. Fa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina kosa dia na ny akafaliana na ny akaratsiana dia sehatra anehoana ny kabary daholo. Zany manomboka eo amin'ny fahaterahana dia efa misy ny kabary iaraban'ny ivelany ary amalininy ao anatiny hoe arabahina terabao sy ny karazany ary mefarany amin'ny fahafatesan'ny olona iray zany dia mbola kabary ihany koa ny amangininy manodidina amin'ny manamanjo ary kabary ny amalininy manamanjo ny manodidina zay mampahery ary kabary farany atao aminy dia ny fanavanam-pandevina eny ambony fasany akoatra ny famadihana raha manao famadihana ny olona iray. Tamin'ity andro natokana hankalazana ny androm-pirenen'ny kabary ity dia ny 15 janoary izany. Tamin'ny taon-dasa rehefa nisokafan'ny Ramatoa Ministra izy io terihany lapan'ny Prime Ministre Andavevaratra ary amigadana ny andro anio dia teto amin'ny sehatra maitso Analamahitsy izany. Zavatra roa ny tanterahana androany voalohany dia ny diaben'ny kabary izay nitanterahana ny ainga terihany lohan'ny sekoly teknika Alarobia fa tonga teto amin'ity sehatra maitso Analamahitsy ity. Fa ny dingana faharoa dia ny fizarana maro-pakasitrahana dia ny maro-boninahitry ny kanto eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ho an'ny mpanakanto izay misy grade 3 dia ny commandeur, ny officier ary ny chevalier ho an'ireo mpisitraka na felon'ny fepetra. Ity maro-boninahitra ity dia ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe chevalier de l'ordre national des arts, de lettres et de la culture. Na 12 taona teo zao ny sehatra tao anatin'ity zavakanto ity no ity hetsika ity dia faly ny mpikabary rehetra mandray azy zany dia atao hoe isaorana manokana ny tompona ndraiky mpanjakana izay mijery ny tompony mpisehatra amin'ny resaka kolotsaina indrindra fa ny kabary nanome izao fotoana izao hanandratana ny kabary sy ny mpikabary ho ankalazaina ho andro manendriketrika tahaka izao.